Iroso kosa isika ao anatin'ny fandraisana ny vahiny amin'izao takariva izao zareo vao lahatra Andriamatsangy moa ny vahintsika izay tompony andraikitra eo anivon'ny Madajeune faly miaraba ny lahatra. Miarabanao dia miarabampijery ihany koa. Mikarakara ny Salon des études supérieures moa ny Madajeune izay efa miditra ao anatin'ny andiany 10 amin'izao fotoana izao izay hetsika izay anahoana ny hetsika amin'ity andiany iray ity inona no tena mampiavaka azy? Ya ny Salon des études supérieures moa zany izay ho tanterahana amin'ity 13 ity dia ho tanterahana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny rahampitso alakamisy fahatelo ny volana oktobra sy ny zoma faefatra ny volana oktobra zany hoe 4 andro izy io nasatra antsika mpianatra hatramin'izay rehefa afa vita amin'ny baccalauréat dia mitady ireo fianarana ambaratonga ambony izay ho tanterahana zany sy hanovizana amin'ny fianarana dia amin'ny ity taona ity tsy eny amin'ny gymnase Akorondrano intsony ilay salon fa eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina mandritra ny 4 andro. Inona ny antony safidianana an'izay hoe inona ny antony hoe eny amin'ny Palais indray izy natao? Ya araky ny maha Palais des Sports azy moa zany efa lehibe ilay toerana dia anisany hoe ao anatin'ny 10 taonan'ny Salon des études supérieures ihany koa izay andiany 10 izy amin'ity dia mifindra eny amin'ny Palais des Sports eny Mahamasina zany ny hetsika midika izay fa betsaka ny mpandray anjara midika ihany koa izay fa betsaka ihany koa ny filière azon'ny ankizy io safidianana tsara zany aorianan'ny fahavitan'ny baccalauréat ho an'ireo izay maniry ny hanome fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Zany hoe firy eo ny mpandray anjara? 10 eo zany ny amin'ny 10 eo zany ny stand eo dia eo amin'ny 10 eo ny mpandray anjara mandritra ity Salon des études supérieures andiany 10 ity. Araky nambarako teo hoe inona ny zavatra hoe tena hisongadina andreo anatin'ity andiany 10 ity? Ya ny misongadina zany amin'ity andiany 10 ity dia ny fisian'ny connexion internet ao anatin'ny salon ho antsika izay tanora mpianatra izy io dia arahana amin'ny RTL zany ahafahana hoe connecté tsy tapaka hoy izy tsika tanora amin'izao fotoana izao mahalala ireo vaovao rehetra mahakasika na ny fianarana eto amintsika na ny fianarana ny ivelany Madagasikara zany amin'ny alalan'ny tablety io na telefona na ihany koa amin'ny ordinateur. Faharoa an'izay misy ny fandraisana CV mety ho gaga tsika fa misy fandraisana CV zany avy amin'ny izay ho tanterahan'zareo avy amin'ny RTL izy io manomboka any amin'ny bac hatrany amin'ny bac plus na 5 zany zany hoe entinao CV anao misy foana zany ny fandraisana CV mandritra n'ilay 4 andro izay dia arakaraka izay tandrify mety amin'ny zavatra ataonao zany dia misy asa mety hifanaraka amin'izay ao amin'ny RTL zareo amin'ny RTL moa zany no anampy amin'ny fanaovana izay fandraisana CV izay dia ny fahatelo moa zany misy resaka filière vaovao izay ho aseho anay an'ny tanora ny ankizy moa amin'ny ankapobeny dia rehefa mandeha aoriana amin'ny bac dia na manao gestion na manao marketing management fa amin'ity zany misy hoe filière atao hoe urbanisme izay ho aseho anay hoe ohatran'izao zany filière urbanisme zany inona ny zavatra atao amin'izany inona ny zavatra mety ho asa ho tanterahan'ny olona manao an'izany filière zany anisan'ny orientation sy fanampiana ho antsika ray aman-dreny sy mpianatra zany ny fanatrehana ity salon etsy amin'ny Palais des Sports manomboka rahampitso sy amin'ny zoma ho avy izao ity. Firy zany manomboka hoe afaka ny fitsidiana salon zany tahaka mahazatra dia manomboka amin'ny 7 heures maraina ny rahampitso dia mifarana amin'ny 10 heures hariva tsy mijanona ny atoandro na le hoe non stop dia ohatray ihany koa ny zoma amin'ny sivy ka hatramin'ny 10 heures hariva mariana zany fa ny hetsika rehetra moa izay mitsanga eo amin'ny Palais des Sports dia ny mampiavaka azy zany misy vidim-pidirana arivo ariary ity Salon des études supérieures andiany 10 tanterahana manomboka rahampitso ity. Ho faranantsika ny resadresaka lahatra Andriamatsangy inona no teny anampianao an'izay rehetra izay? Ny teny entina anampiana azy zany ngamba dia misy torohevitra anankiroa ho antsika izay mitsidika ny salon izay asaina ho tonga zany amin'ity le Salon des études supérieures andiany 10 ity. Ny voalohany dia ny fitondrantsika taratasy stylo fandraisana noty mahakasika ireo zavatra marobe satria ozy 80 eo ny stand ao anatin'ity salon ity dia ny faharoa moa zany fitondrana CV ho an'ireo izay miinteressé amin'ny resaka asa aman-draharaha raha misy ohatra misy mifanaraka amin'ny zavatra filana izay ilain'ny RTL izay sponsor officiel na salon dia afaka mitondra izany CV izany isika ary manatona avy hatrany ny standny RTL mandritra n'io 4 andro io dia manasantsika rehetra zany ho tonga rahampitso manomboka amin'ny 7 heures maraina iry amin'ny Palais des Sports dia ohatray ihany koa ny azoma
mandritra ny salon karakarain'ny Madajeune amin'ity taona 13 ity. Dia misaotra anareo avy eo amin'ny Madajeune manao veloma ary mirary soa. Dia ady misaotra ny tena soa dia misaotra ihany koa ny mpijery rehetra dia rary soa antsika rehetra.